tsara ary fahalalamo ireo vokotany izay misy ao anatin'ny Boriboritany faefatra maderana montana. Izay no antsoantson'ireo mponina ao an-toerana ary anisany nanaova ny antso ihany koa ny tamin'ny tokony hijerena ireo lalankely mampifandray vokotany maro samihafa. Ny ankamaroany dia tena dibotra sy mamotaka rehefa tonga ny fotoana firotsahan'ny orana. Etsy an-dalin'izay ihany koa ny tsy fisian'ny hazavanana ny jiro. Mbola olana ho an'ireo mponina ao amin'ny vokotany maderana montana ny tsy fananana ilay karapokotany vaovao izay mbola ny ampahany maro amin'izy ireo no tsy manana izany. Toetra efa nitezana ho an'ny mpitarika ary indrindra baiko efa nomena andriamatoa Naina andriatsitoaina ny anana ny mpitarika sy ny solitena ny aneviny Boriboritany ahay aino ary manao tatitra ary mamany olana izay azo vahana. Araka ny nambara ny délégué ny Boriboritany faefatra ny matoa BEBOTSY Laurice dia anao tatitra ny amin'ny ben'ny tanàna Naina andriatsitoaina izy mikasika izay fitarenana maro samihafa mikasika ny olana mponina ao anatin'ny vokotany namontana madera. Toerana izay honenany sy misy azy raha teo ka tsapany izany ary entina sy marary ny mponina izany ka nilazany fa hojerena ny vahaolana faran'izay aingana. Anisan'izany ny fampandriam-pahalemana ametrahana poste de police na ny polisy manantana ny vahoaka any an-toerana. Ankoatra ireo famahana ny olana samihafa izay mampitarana ny mponina dia hitondrana vahaolana araka ny nambarany délégué ny Boriboritany faefatra andriamatoa BEBOTSY Laurice mariana fa misy vokotany 2 ny Boriboritany faefatra. Ireo rakitsary izay mirakitra ny fidinana ifotony niaraka tamin'ny lefitra faharoany ny délégué no arahantsika atao anatin'ny tirindra-tsary ny TV Madagascar ity. Zao no amaliko anareo voanalohany. Tsy miandriandry satria fantatro daholo ny mararatsika. Dia misy ekipa teknisianina miaraka amiko reo mpiara-miasa amiko izahay zao dia hitety ny fatra hijery fa amin'izao fotoana izao izaho mihitsy no namana mpanapa-kevitra zao. Mazava amintsika zay ny zavatra rehetra mandeha dia izaho no manao sonia, izaho no mba miaraka mivory amin'izy ireo manapaka ny zava-misy ato amin'ny 4e arrondissement. Tsy lava satria mbola hitety toerana. Zavatra mamafisika voalohany dia ny fandriam-pahalemana. Tsy ela dia misy polisy. Misy polisy manatona vahoaka ho apetraka atsika eto amin'ny tsenana modana. Zany hoe misy natao hoe polisy ino ma zany fomba atsika lazana zany hoe polisy manakaiky atsika. Azonareo zany izy. Misy poste de police ho apetraka atsika eo. Ny tenanareo hoe jiro. Latsineny tonga dia efa miresaka amin'ny ben'ny tanàna rapitso zany. Mahakasika ny jiro io dia holazaiko amin'ny chef secteur atsika eto ny atsika eto hoe amin'ny andro zao tsika mahazo le jiro. Fa tsy maintsy ataoko ny fomba izay tsy maintsy azahoantsika jiro mba tonga mazava ny toerana rehetra. Miaino tsara atsika, le jiro apetraka atsika, miaino anareo. Le jiro apetraka atsika dia le jiro le tsy mitovy le very. Fa jerentsika le anankiray tonga dia mipetaka am-poto. Miezaka atsika fa jiro amin'ny lalana izy rehesantsika zao. Manaraka dia ity. Manaraka anao tatitra feno mikasika ny lalana. Azonareo zany. Ny lalana atsika tena marary nefa zao. Io lalana io tsy vola kelikely no manao azy. Zao no ataontsika makasika ny lalana. Raha misy ny fanamboarana enjehana dia eo amin'ny point noir no enjentsika voanalohany. Zany hoe amin'le toerana tena manahirana ho angatatsika ny ben'ny tanàna aloha mba ho atao satria sahirana isika. Zany no ataontsika. Manaraka ihany koa le amin'ny toerana izay tsentsina. Satria matetika atsika rehefa latsaka ny orana tompy ny tanàna hijery hevitra ny fomba hoe aiza no misy olo manao fanorenana tsy araka tokony ho izy dia ho fampiresantsika satria andray andraikitra manodidina reny trano reny dia ho jerevantsika mba hafany rano maninona mandeha tsara atsika rehefa avy eo zany mba tsy ho dobo ny toerana izay misy atsika. Be debery namako aby zavatra tokony mety resana fa kosa mila mahita maso satria ny tonga teknisianina akasary izahay. Rapitso tonga ko any ny afatra reo. Eniko daholo ny afatra teo hoe zao ny momba fokotany.
zone momba ny carnet azadiny fa ny ben'ny tanàna dia tsy manadino atsika hitondra afatra hoanareo hoentiko ny afatrareo androany ny etaetanareo rapitso amin'ny valo efa mivory izahay avatrany toa dia hoentiko ny afatra atsika avy aty amin'ny fokotany izay misy anahy ka dia makaherantsika rehetra miara-miasa foana atsika fotoana rehetra ovahana le olana zay voalazantsika teo fa zay zao tonga dia hitety andalo amin'ity satria mbola be dia be ny toerana zay andehanana fa zao anisany fokotany zay tena nijerena voalohany ity fokotany zay misy atsika ty ka dia magasinaka atsika rehetra tompoko